Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao ho manasongadina indrindra ny sehatra sosialy ny amafy ny olana ara sosialy teto Madagasikara tao anatin'ny taona 2012 indry niseho tamin'ny fivakisan'ny fianakaviana izany eo ihany koa moa ny fisehon'ny fahasamihafana lahy sy ny vavy araka ny tatitra izay nataon'ireo teo anivon'ny SPDTS tokony hiazakazahana ny fampiarana ny politika pirenena makasika ny fiahina ara sosialy raha nambarany ity vovonana ity hatrany tao rahantsika ny andindiny bavao. Ny amafy ny olana ara sosialy teto Madagasikara nandritra ny taona 2014 izay miseho amin'ny endriny maro hoy ny SPDTS nisa 770 ireo fitaraina voaray mikasika ny fitsoan'ny ankizy na ny fanariana ankizy voaray teo amin'ny elanelany ny volana janoary 2014 sy ny volana oktobra 2014. Ankizy nisa 770 kosa no niarany herisetra sy ny tsy fanajana nazon'izy ireo ka nazona fitaraina nandritra fepotony ihany. Ny totaly 570 ireo olona niarany herisetra ranofa ka noraisy ny SPDTS an-tanana. 770 kosa ireo trangany herisetra miatra amin'ny vehivavy sy lehilahy ao an-tokantrano. Nisa 770 ihany koa ireo trangana herisetra tao amin'ny mpiasa trano na avy any ivelany na eto an-toerana izany. Nisy hoy ny SPDTS niezaka nataon'ny fanjakana ny fiarovana ny zoma olona saingy misy kosa ny zavatra takiana ho amin'ity taona 2014 ity. Raha mikasika ny taona 2014 aloha dia hita fa hoe misy ezaka vita amin'ny fanjakana malagasy raha tsy resaka fotsiny hoe ny recommandation tamin'ny examen périodique universel hoe ny engagement ny fanjakana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona fa le ezaka izay natao zany zao ny andrasana amin'ity taona 2014 ity dia ny fanatanterahana ny asa ohatra zany zao raha hiresaka fotsiny hoe amin'ny resaka famonoana volana lalàna mikasika ny traite des êtres humains zao efa tafavoaka ohatran'izay ihany koa le resaka hoe torture reny be dia be koa ny lalàna amin'ny resaka hoe mety hoe fiarovana ny vehivavy sy ny ankizy izay tafapetraka tao anatin'izy io. Raha somary anaovana jery-tombana kely ny taona 2014 dia vao maika ny mafimafy kokoa ny olana ara sosialy ary ny tena betsaka tao anatin'izy io dia mifampite amin'ny fianakaviana ao anatin'ny fianakaviana lasa mitotongana lasa mibetsaka be zany le herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraka fiarahamonina izay mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy ary niakatra ihany koa ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy. Ny vehivavy mihitsy zao no mirotsaka mamono ny lehilahy ao anatiny ao. Sosokevitra nomeny SPDTS moa ny tokony anafianganana ny fametrahana sy fampiarana politika pirenena mikasika ny fiainana sosialy izay iarahan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fanjakana malagasy. Ankoatra io, tokony hisy ny marimaritra iraisana amin'ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra iray anao zava-dehibe ny politika ny fiainana sosialy izay tokony hisy vokatra mivantana eny anivon'ny mponina.